dia tonga amin'ny fotoana arytsika izay andranesantsika ny afatry ny manitra androany zany ny loha hevitry ny tenin'Andriamanitra izay hitondran'Andriamanitra atsika dia ny hoe ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra, mahalala ny tenin'Andriamanitra zany na mahay ny tenin'Andriamanitra. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, fa izay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. Tsy mety mihitsy zany tsika amin'izao fanompoantsika ny tompo izao raha tsy manana fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra tsika zany mandeha fotsiny amin'izao, miezaka mosalahy fotsiny amin'izao dia ho diso lalantsika ho ny tenin'Andriamanitra. Dia nanao fanamariana koa Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Zay zany ny fanamariana lehibe nataon'Andriamanitra hoe tena misy olana mihitsy ange ringana ny oloko noho ny tsy fahalalan'ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fahafantaran'ny tenin'Andriamanitra, dia ringana ny zanak'Andriamanitra. Ny olon'Andriamanitra tsy ny jentilisa fa ny olon'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Andriamanitra ny ringana noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ao amin'ny Aniel nefa dia misy mahafinaritra nolazain'ny tenin'Andriamanitra hoe ary maro ny mazoto mandinika dia hitombo ny fahalalana. Ka ny etaetantsika dia tsika ilay anisany hitombo ny fahalalana, hitombo ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra, hitombo ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izay hitombo fahalalana ny tenin'Andriamanitra isika, anisan'ny hitombo fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy no ohatra lehibe ho antsika satria Jesosy dia nahalala ny tenin'Andriamanitra, nahay ny tenin'Andriamanitra, nahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Modely ho antsika moa Jesosy, ary izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy fianarana ho antsika. Ka ndao aroa jerevantsika hoe ina tokoa moa ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Jesosy, ary dia mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ndao ary vakintsika ny tenin'Andriamanitra voalohany izay manambara ny mahazava-dehibe ny fahaizan'i Jesosy sy ny fahalalan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 7:17 ka hatramin'ny 17. Matthieu 7:17 ka hatramin'ny 17. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba hatao batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izao no tokony ataonao batisa ka ianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny, fa izany no mety amintsika ahatanteraka amin'ny fahamarinana rehetra, ka dia nekena izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano miaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanan'Andriamanitra tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Jaona moa dia nirahan'Andriamanitra hialoha lalana an' Jesosy, ampahafantatra ny olona hoe izy ny Jesosy, izy ny Kristy.
dia anisany asa izay nataon'i jesosy nataon'i jaona zafady nandritra n'izay iraka nampanaovina azy zay a dia nanao batisa izy dia ny amin'ny on'ny jordana nanao batisa izy. Rehefa nanao batisa jaona dia nisy zavatra tena tsy napozony jaona mihitsy, tsy nieritreretiny jaona ary nataitra ny jaona ary tonga koa ny tompo jesosy a nanatona ny jaona mba hataony batisa. dia ozy jaona hoe zany tokony ataonao batisa, ianao ndray ve manatona atao batisa? Fa ozy jesosy hoe jaona ekeo ihany ankehitriny fa zao no mety amintsika atanteraka ny fahamarinana ka diany ekeny. Na tonga an' jesosy hanatona anao batisa zany dia noho ny fahalalany tenin'Andriamanitra, noho ny fahafantarany fahamarinany tenin'Andriamanitra, dia zay natonga azy nanao zavatra zay tsy nieritreretiny jaona, fa Jesosy nalala hoe tenin'Andriamanitra zay, sitrapon'Andriamanitra zay, tokony ho atao zay, ary dia nitanterahany ny tenin'Andriamanitra. Ary dia rehefa nanatanteraka ny tenin'Andriamanitra izy, nandeha araka ny tenin'Andriamanitra izy a, nisokatra tamin'ny lanitra, nidina tamin'ny fanahin'Andriamanitra toy ny voromailala, ary dia nisy feo avy tany an-danitra hoe ty ny zanako malalako izay sitrako. Tena sitrak'Andriamanitra mihitsy zany Jesosy, satria nandeha araka ny tenin'Andriamanitra izy no hono ny fahalalany ny tenin'Andriamanitra. Ny mahazava-dehibe ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra zany dia izao, mahatonga antsika andeha araka ny tenin'Andriamanitra, iaina araka ny tenin'Andriamanitra, anao arak'izay lazain'Andriamanitra. Dia mazava ho azy fa ho ao amintsika ny fankasitran'Andriamanitra. Andriamanitra ne makasitraka izay mandeha araka ny teniny, izay manao araka ny teniny. Fa raha ohatra tsika zany tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra dia tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra tsika. Tsy hafa tahaka ny Kaina sy Abela, samy hanao fanatitra izy amin'ny rahalahy ireo, ary Kaina ary no nanao fanatitra voalohany. Fa saingy izao ny olana dia izao, Kaina nanao fanatitra dia natamin'ny fony tokoa, tamin'ny mpahazotoana, fa saingy izao tsy araka ny tenin'Andriamanitra dia vokatr'izany tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony Kaina, satria tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy nalala ny tenin'Andriamanitra Kaina, tsy nandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Fa i Abela kosa dia nahafantatra ny tenin'Andriamanitra, fantatra i Abela mihitsy hoe rehefa nao fanatitra ho an'Andriamanitra dia ny voalohany zay, ny an'Andriamanitra natao voalohany, ny voaloham-bokatra. Dia zay nge natonga azy hoe zay voaloha teraky ny ondrony nateriny, satria zay ny tenin'Andriamanitra. Dia nafantatra koa i Abela hoe rehefa manao fanatitra ho an'Andriamanitra dia zay tsara, satria ho an'Andriamanitra zay ny sitrapon'Andriamanitra, dia zay tsara, zay matavy, zay ny nataony. I Abela zany raha nanao zavatra ho an'Andriamanitra dia nandeha araka ny tenin'Andriamanitra, dia nakasitraka azy Andriamanitra. Nakasitraka azy Andriamanitra satria nalala ny tenin'Andriamanitra izy dia nandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Ohatran'izany teo nke Marta sy Maria. Maria nalala ny tenin'Andriamanitra hoe zao fotoana izao dia fotoana fitoerany eo an-tongotry ny tompo, ary fotoana fienoana ny teniny, satria izay ny lazainy ny tenin'Andriamanitra.
fa Marta indray tsy nalala an'izay izy fa izy maro oriana sy maro oriana nao zavatra. Dia avy eo Maria nakasitrahan'i Jesosy hoe Maria no nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Nakasitraka amin'ny Maria Jesosy satria Maria nandeha araka ny tenin'Andriamanitra noho ny fahalalany, noho ny fahaizany tenin'Andriamanitra dia nandeha araka ny tenin'Andriamanitra izy. Maria zany napetra ny alondry ny asa aman-draharaha fa ozy izy hoe zao nolazainy ny tenin'Andriamanitra aza mahafoy ny fiarah-miangona, andeha hanao araka ny tenin'Andriamanitra, andeha hoe ho tongotry Jesosy. Hitantsika ny mahazava-dehibe ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika teo amin'ny tompo Jesosy hoe nandeha araka ny tenin'Andriamanitra Jesosy, nanao araka izay nolazain'Andriamanitra Jesosy ary nakasitrahan'Andriamanitra izy nohony ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Noho izany tsika koa zany rehefa mitombo ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra dia mitombo koa ny fandehanantsika araka ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavantsika araka ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay koa ankasitraka atsika ny tombo ho eo amintsika ny fankasitrahan'Andriamanitra, hiaraka amintsika ny fankasitrahan'Andriamanitra. Amin'ity taona ity ary manomboka androany amin'izao hitoriana ny tenin'Andriamanitra izao dia Jesosy ahita zanany, ahita olony, ahita ondriny marobe hitombo amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ary dia hiaraka amin'izay koa hitombo ihany koa ny fankasitrahan'Andriamanitra atsika, hitombo ny fankasitrahan'Andriamanitra atsika satria mandeha araka ny tenintsika. Ndao jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra manaraka izay ohatra nomeny Jesosy atsika. Matthieu 4:20 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Matthieu 4:20 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Tamin'izany andro izany dia nakeo amin'i Jesosy ny Sadoseo sasany izay milaza fa tsy misy fitsangana maty ka nanontany azy hoe mpampianatra ô, Mosesy nilaza hoe raha misy maty momba aokany rahalahy hampakatra amin'ny vadiny ka hiteraka hamelomason rahalahy. Koa nisy fito rahalahy teto aminay ary ny zokiny nampakabady dia maty ary satria tsy nanan-janaka izy dia navelany ho andry rahalahy no vadiny. Ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Koa afaran'izy rehetra dia maty koa rahavehivavy ary amin'ny fitsangana maty ho vadin'izy amin'izy fito rahalahy moa rahavehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masiny na ny herin'Andriamanitra fa amin'ny fitsangana maty dia tsy mba hisy apakabady na avoaka-pakariny fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Nisy olona indray nitondra fampianarana teo amin'i Jesosy, nandresy lahatra amin'i Jesosy. Ny azy ireo mantsy dia izao: tsy misy fitsangana maty, tsy misy an'izany fitsangana maty izany. Dia andresy lahatra amin'i Jesosy izy ary tena miporofony mihitsy mahamarina ny azy hoe izao ny tena marina, tsy misy izany fitsangana maty izany. Ny anay ny tena marina, tia ny tena fampianarana marina. Entiny tao amin'i Jesosy hoe nisy fito amin'ny rahalahy ange Jesosy dia izao hoe araka nambara Mosesy mantsy rehefa misy manambady ka maty momba dia ny zandriny mamelo maso azy. Ka tetỳ aminay tetỳ nisy fito amin'ny rahalahy, le zokiny aloha ny nanambady maty momba izy dia navelany ho an'ny zandriny ny vadiny. Dia ohatr'izany ny faharoa maty momba daholo, ny fahatelo hatramin'izy fito amin'ny rahalahy dia samy maty momba daholo. Ka amin'ny fitsangana maty moa zany Jesosy dia izy amin'izy fito amin'ny rahalahy ireo no vadiny rahavehivavy satria efa samy nanambady azy daholo.
zay zany netiny nandresena lahatra an' Jesosy, zay ny toriny tamin'i Jesosy, zay ny nambarany tamin'i Jesosy. Jesosy no mahalala ny tenin'Andriamanitra, ary dia niteneny mihitsy ary izy ireo hoe ty tsy fahalalànareo ny soratra masiny ty angeny mahadiso hevitra anareo hoe fa izao amin'ny fitsangana maty any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy ampakarina na hivoaka ampakarina, tsy misy fampakaram-bady any, fa hitovy amin'ny anjely daholo ny olona rehetra. Nahalala ny tenin'Andriamanitra Jesosy dia tsy resy lahatra ireo, ary mbola nampiny Jesosy ary fangatsy mbola mivakinareo ny tenin'Andriamanitra hoe izao ny Andriamanitra i Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra maty izy fa Andriamanitra mivelona. Matoa zany ny teny Andriamanitra hoe izao ny Andriamanitra i Abrahama, velona i Abrahama, izao ny Andriamanitra Isaka, velona Isaka, izao ny Andriamanitra Jakoba, velona Jakoba, fa tsy Andriamanitra maty izy. Hainy Jesosy tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra, nahalala ny tenin'Andriamanitra izy dia tsy resy lahatra ireo olon'ireo. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia maro ny fampianarany diso, mitory zavatra diso, mandresy lahatra amin'ny zavatra diso, mandresy lahatra amin'ny zavatra tsy marina, tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina. Io zavatra rehetra any ampitan-dranomasina io any Afrika io dia misy mitondra eto Madagasikara, misy fampianaran-diso maro eto. Io tenin'Andriamanitra io mantsy dia zao ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe misy teny sarim-patarina io dia aolan'ny olona kely fahalalàna dia miteraka fahaverezana ho an'ny tenany izay miaino azy. Misy olona zany dia zao tsy tena mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra akory izy. Pino izy dia tonga dia mitsangana hoe za pasteur, tsy natsoan'Andriamanitra ho pasteur akory. Kely fahalalàna izy dia aolany ny tenin'Andriamanitra dia zao miteraka fahaverezana ho an'ny tenany aloha izy le manolana tenin'Andriamanitra dia zao miteraka fahaverezana ho azy, fa zay miaino azy koa, zay tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra, tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra zany fa miaino azy ka manaraka azy koa dia miteraka fahaverezana. Noho izany zava-dehibe ny ahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra, zava-dehibe ny tombontsika amin'ny fahalalàna ny tenin'Andriamanitra, mba tsy hahatonga tsika nge tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara, tsy afaka nampitsofonytsika, tsy afaka handretsika hoe misy an'izao ony, misy an'izao ony ary ony, misy an'izao, misy fahagagana ohatr'izao ony ary, misy anina ohatr'izao ony ary, misy an'izao. Tsika tsy afaka nampitsofona amin'ireny tsika, tsy afaka fa izao ho an'izay mahalala ny tenin'Andriamanitra, ho an'izay mahay ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'izay nataon'i Jesosy, tsy resy lahatra, tsy voatoana, fa mahafantatra tsara hoe zao ny tenin'Andriamanitra, zao ny lazain'Andriamanitra, zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Diso zany, tsy marina zany, na inon'inona lazainareo aloha na inon'inona ambaranareo dia zao tsy marina zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy izany ny lazain'Andriamanitra. Hoe tsy zany noho izy. Misy zavatra lehibe tenin'Andriamanitra tsara ho haitsika dia fa ny anarantsika ihany no fitsipika ny fanekena, hoe nisy ny fanekena taloha na ny fifanarahana
izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia nitary amin'ny Mosesy. Izay no antsoina hoe fanekena taloha zay. Izay nisy teo amin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely ihany. Ary ny zanak'Israely dia miaino izay nolazai Mosesy. Izay nolazai Mosesy, izay ny zavatra ny fampitondrana tao amin'ny fitsipiky ny fanekena taloha. Ny fanaovana tao amin'ny fitsipiky ny fanekena taloha dia ny hoe miaino amin'ny Mosesy ny zanak'Israely. Ary tamin'izany dia tsy nisy afa-tsy ny zanak'Israely ireny ny fidian'Andriamanitra nompo azy. Ary dia nasaina ny aino izay nolazai Mosesy. Be dia be ny nambaran'i Mosesy tamin'izany. Fitsipika sy lalàna misy efoenin-jato misany. Fa izao ny an'Andriamanitra mantsy dia izay fitiavana izy. Tsy ny zanak'Israely ihany no tiany hanompo azy, fa nanomboka teo amin'i Jesosy dia nisokafan'Andriamanitra varavarana indray ny jentilisa mba hiditra hanompo azy. Tamin'ny voalohany mantsy dia ny zanak'Israely ihany izay ihany nihidy tamin'ny jentilisa ny varavarana, fa ny zanak'Israely ihany no mahazo niditra nanompo an'Andriamanitra sy mivavaka tamin'Andriamanitra, fa ny ankoatra ny zanak'Israely nikatona tamin'ny varavarana. Fa nanomboka teo amin'i Jesosy dia nisokafan'Andriamanitra ny varavarana, nahazo niditra ny jentilisa. Rehefa niditra ny jentilisa dia nanomboka teo indray Andriamanitra dia izao nandray fanekena vaovao, satria niova zany teo hoe niova nanjary niditra ny jentilisa dia nanova koa Andriamanitra. Nisy zavatra novain'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany novain'Andriamanitra zany lehibe indrindra dia mipisorona taloha ny taranaka Arona tamin'ny andro zanak'Israely. Fa nanomboka teo dia izao Jesosy ny pisorona be. Dia rehefa niova mipisorona dia nisy zavatra novain'Andriamanitra. Indray ny olona tsy manan-kena izay. Hoe nisy zavatra novain'Andriamanitra nge, nisy zavatra natsarain'Andriamanitra nge. Natsarain'Andriamanitra, misy ny tsaratsara kokoa. Raha taloha ranombolà, ranondrilà izay tsy nafaka fahotana, fa misy ny tsara ny ràn' Jesosy izay tena manadio hatrany amin'ny aty fanahy. Nisy zavatra natsarain'Andriamanitra. Ary dia natsarain'Andriamanitra niaraka tamin'izay keo no hoe manomboka izao fanekena vaovao izao, fifampitondrana vaovao izao ny arahantsika dia izao. Taloha izay nolazain'i Mosesy, fa izao izay nolazain'i Jesosy indray. Izay nolazain'i Jesosy indray izao ary no hamafisin'ny apôstôly. Izay nolazain'i Jesosy. Rehefa nanomboka niditra tao amin'ny fotoam-pivavahana sy ny fivavahana zany tsika dia tsy izay nolazain'i Mosesy tsony, tsy izay nambaran'i Mosesy tsony, izay nitenen'i Mosesy tsony, fa izay nolazain'i Jesosy amin'izay. Jesosy amin'izay no henotsika, izay niresahan'i Jesosy, izay nitantarain'i Jesosy, izay amin'izay no henotsika ary no hamafisin'ny apôstôly. Izay nge mahatonga antsika indray mantsika mety mametraka fanontaniana hoe pastera, fa maninona tokoa moa tsika tiany tsy mitandrina ny sabata, fa maninona tokoa moa tsika tiany hoe tsy maninona raha tsy mihinana dao mba hifady kisoa, maninona tokoa moa tsika tiany tsy manao ny voalohambolana, fa maninona tsika tsy manao an'izany tsika, satria ny antony tsy nampanao atsika an'izany Jesosy. Ao amin'ny fanekena vaovao tsy misy an'izany. Tsy nampanao an'izany Jesosy, tsy niteny an'izany Jesosy, tsy nanamafy an'izany Jesosy, tsy nilaza an'izany ny apôstôly. Izay no mahatonga antsika tsy manao an'izany tsony. Ny zavatra nambaran'i Jesosy ary dia izao: ny raiko nanasitrana izy tamin'ny andro sabata dia nanakina ny olona hoe tsy mety izao, tsy mitandrina ny sabata ianao izao. Dia hoy izy Jesosy: ny raiko anie miasa mandrakahitry iny. Andriamanitra zany ao amin'ilay fanekena vaovao miasa izy latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Miasa foana Andriamanitra, manao zavatra foana Andriamanitra. Fa tao amin'ilay fanekena taloha izy
rehefa sabata dia tsy manao ninninina mihitsy Andriamanitra. Nisy fotoana ny zanak'Israely nandeha latsaka mana latsinainy talata larobia ka misy zoma sabotsy tonga dia nataon'Andriamanitra avy roeny satria hitsahatra koa Andriamanitra. Dia nisy zanak'Israely mbola tonga dia ozy izy hoe ndry za nge no niteny hoe mitsahatra rehefa sabata za niteny indray ve no heverinareo hiasa andatsaka mana rehefa sabata fa za rehefa miteny aminareo hoe mitsahatra nareo dia za koa mitsahatra miaraka aminareo. Mitsahatra tsy nanao ninninina mihitsy Andriamanitra tamin'ny sabata ary ny zanak'Israely mipetraka nakaina tany an-tranony daholo, tsisy nahazo mivoaboaka fa mipetraka nakaina tany an-tranony. Fa ao anatin'ny fanekena vaovao kosa dia Jesosy ny fitsarana, Jesosy ny sabata. Mizara roa nge ny lalàna, misy ny lalàna izay nifanaovan'ny zanak'Israely sy Andriamanitra, dia misy indray ny lalàna eo amin'ny olona samy olona. Ilay lalàna izay antsoina hoe lalàna mijidina Andriamanitra sy ny olona dia efa Jesosy iny, Jesosy ny tiany hinambara. Mazava nge ny lazain'i Jesosy hoe aloka ireny fanotenany dia ny Kristy ireny zany, aloka fotsiny ireny fa Jesosy ny tena izy. Fa ny navozin'i Jesosy dia ilay lalàna marin-drano leo amin'ny olona samy olona. Izay no nahatonga azy hoe rehefa nisy nanontany inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay, fanontaniana faran'izay lehibe zany, tena lehibe zany hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Dia izao nambaran'i Jesosy leo amin'ny olona samy olona: aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mety ho vavolombelona mandanga, manaja ny rainao sy ny reninao. Zay ihany. Tsy nanohy izy hoe tandremo ny sabata satria efa izy ny solony izay sabata, sy efa izy ilay fitsarana. Tsy niteny izy aza mihinana biby maloto, fa efa izy. Itombony ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra ka tsisy irorosaintsika nao voahozongozo ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny ankohonana. Misy tanora raha dia mipatron, ilay patronay no mandresy lahatra, dia resy lahatra koa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra zany, tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra zany. Fa raha mahalala ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny patron dia izao foana: patron, ny anay dia izao, se ny lazain'i Jesosy, Jesosy ny anonay ary no amafisin'ny apôstôly. Fa zany zavatra nylazainao zany tsy nilazan'izany Jesosy, ary na ny apôstôly ara tsy nanamafy an'izany. Noho izany mialatsiny aloha fa tsy afaka anaraka anao any aho. Dao toizantsika raha ny tenin'Andriamanitra izay ohatra amin'iny Jesosy atsika. Matio 4 dia ny 1 ka hatramin'ny faraika 12. Matio 4 dia ny 1 ka hatramin'ny faraika 12. Ary Jesosy dia nety mifananaka any an'efitra mba halainy devoly fanahy, ary nifadihanana 7 andro sy 7 alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo amin'ny tampon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny ny aminao, ary ny an-tanany no hitondrahan'ireo anao, fandrao tafitony amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy: voasoratra hoe koa, aza maka fanahin'i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo
izao mba nyvoninay dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatriako ianao fa hoy Jesosy taminy mandeha ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao ary izy irery ihany no topoinao dia nandao azy ny devoly ary indro nisy anjely tonga nanompo azy. Nanatona ny Jesosy indray Satana na ny devoly nampanao zavatra azy ary ilay zavatra nampanaovan'ny Satana dia tena ohatran'ny tena araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Era zanak'Andriamanitra ianao dia teneny tonga mofo reto vato reto, tena ohatran'ny hoe araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Fa Jesosy nahalala ny tenin'Andriamanitra, fantany ny sitrapon'Andriamanitra, dia izao tsy nanao izay nasainy Satana natao izy, fa ny azy dia izao foana izao ny tenin'Andriamanitra, voasoratra hoe izao, izay nolazainy ny tenin'Andriamanitra no nataony, izay nasain'Andriamanitra ataony ihany no nataony, fa izy tsy nanao izay nasainy ny devoly natao. Nanatona azy ny devoly dia nampanao zavatra azy. Tsindritsika foana aloha ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao, fa tsika rehefa nandray an' Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ty izay meny ny anarany. Jesosy ny ao anatitsika, ao anatitsika Jesosy, mitoetra ao anatitsika Jesosy, tsindritsika izay ny finoantsika. Jesosy ny ao anatitsika, tsy ao anatitsika intsony Satana, fa Jesosy no ao anatitsika. Fa Satana nefany dia manatona izy, izay nge mahatonga an' Jesosy iteny hoe toero izy, satria manatona izy, dia mila manohatra ianao dia mandositra izy. Toero izy dia mandositra anareo. Manatona izy dia aza omena toerana izy, satria zay no tena aza manome fitoerana amin'ny devoly, satria manatona izy. Manatona izy zany mba aloha mba hisisy kely eto aloha mba omena toerana kely, fa aza omena toerana izy. Aza omena toerana izy dia toero izy. Rehefa manatona izy aza omena toerana, rehefa manatona izy dia toero. Manatona antsika Satana, mampanao zavatra. Ohatra misy telefônina tsara tarehy eo, adin'ny tompony, indraindray mety tsy adin'ny tompony ary fa mipetraka eo. Manatona ho an-tsaina amin'izay Satana. Io misy telefônina tsara tarehy. Raha mahazo an'io anao zao tena milamina be amin'ny Facebook-nao sy ny sisa. Angalaro aloha dia tonga dia ho vaiaingana amin'ny puce. Raha tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra dia maninona n'iny telefônina iny? Angalatra. Fa ny mahalala ny tenin'Andriamanitra, fombaran'ny tenin'Andriamanitra aza mangalatra, tsy angalatra mihitsy aho. Izay ny tenin'Andriamanitra. Nahitako mipetraka fotsiny eo ary io telefônina io adin'ny tompony, tsy angalatra n'io mihitsy aho, satria izay ny tenin'Andriamanitra, tsy angalatra mihitsy aho. Manatona indray izy, milaza aloha lainga amin'ny mamanao, milaza lainga amin'ny dadanao aloha, mandainga aloha, mandainga, aza milaza marina fa mandainga. Milaza lainga amin'ny mpiandraikitra tanora, mandainga mpiandraikitra tanora, aza milaza marina fa lainga atao fa tandremo fa aza milazaina marina, maty eo ianao. Ho an'ny tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra dia mandainga tokoa, ary indraindray dia ampiana hoe lainga masina. Alao manao lainga masina aloha. Ho an'ny tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra zany. Fa ho an'ny mahalala ny tenin'Andriamanitra dia tsy andainga mihitsy aho, fa tsoroko ny marina hoe izao ny tena marina, izao ny nataoko, izao ny zavatra misy, tsy andainga mihitsy aho, satria izay ny tenin'Andriamanitra. Natona indray izy, tonga ho neritreritra sy ao an-tsaiko manaratsy. Ataon'ny paster, tanao ilay ataon'ny mpiandraikitra izao nge izao,
dia hitanao le ravavy ihany tanao zao ho an'ny tsy malala tenin'Andriamanitra dia manaratsy tokoa miravavy dia tsy misy atao afa-tsy manaratsy, mirahalahy dia tsisy atao tsy manaratsy. Fa ho an'ny malala ny tenin'Andriamanitra indray dia aza manaratsy ny tenin'Andriamanitra. Raha ran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny manaratsy. Tsy alohanao ve ohatr'izao zao nge ny nataony ianao hoe zao ny nataony ianao zao ny nataony. Ho an'ny tsy malala tenin'Andriamanitra dia mamaly, fa ho an'ny malala indray dia aza mamaly ratsy ny ratsy. Rehefa malala tenin'Andriamanitra tsika dia tsy voataona ny satana hanao ratsy, tsy voataona ny satana hanota, tsy voataona ny satana hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mahalala ny tenin'Andriamanitra, rehefa ny fiangonana mitombo amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia miala mainy satana, miala mainy izy, manatony izy mampirizika mba hisaraka, mba samy hafahafa, mba tsy hifandray, mampirizika izy mba tsy hifankaty, mampirizika izy mba hifankahala, mampirizika mihitsy izy mba ohatra hoe efa manambady dia ampirisiany mbola hiaraka amin'ny olo-kafa, mampirizika izy mba haka vadin'olona, manatony izy mampirizika izy aloha ny vadin'olona iny, adalao iny vadin'olona iny. Fa ho an'ny malala ny tenin'Andriamanitra dia tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy zany ny tenin'Andriamanitra, tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy zany ny lazain'Andriamanitra, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Tompany etantsika fa maninona tokoa moa indraindray mipetraka amin'ny fanontanian'ny olona hoe fa ahoana no ao am-piangonana misy an'izao misy zany satria tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fahampian'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ndao ry vavakantsika amin'ny manaraka dia raha sitrapon'ny tompo dia tohizantsika hoe ahoana ny ataontsika mba tonga antsika halala ny tenin'Andriamanitra, ary dia hitodika amin'izay fahalalana sy fahaizana ny tenin'Andriamanitra izay tsika, ary minona fa Jesosy hanampy antsika. Izay natonga antsika hoe tao anatin'ny vavaka sy fifadikanana iny tena nomena toerana ny tenin'Andriamanitra, nomena toerana ny tenin'Andriamanitra, tena nomena lanja mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Nandritra ny 20 andro 70 minitra isan'andro famakiana tenin'Andriamanitra foana, izany hoe adiny iray isan'andro santsika namaky tenin'Andriamanitra tao anatin'ny 20 andro. Fitariana ihany izay mba tonga antsika ho tia sy halala ary hiaina araka ny tenin'Andriamanitra.